rehefa malalo ny tompo ho amin'ireo ny fahasoavana sy ny fiadana avy mandriamanitra ray sy jesosy tompontsika dia ampifanaratrano ny arabanantsika rehetra izay miaraka amin'ny alalan'izao raha mivavaka izao a ao anatin'izany moa ny asan'ny andraikitsy ny toivaka ny fahamarinana aokosika hivavaka. Andriamanitra ray ny an-danitra ray amin'ny alalan'i Jesosy tompo misaotra anao izay mbola afaka fampizarana sosiny tsara avy aminao. Andriamanitra dia misaotra ny amin'ny zavatra rehetra, misaotra ny amin'ny famiraponao, misaotra mbola fitiavanao amonjenay malagasy indrindra ao anatin'izao loatsaritra diavan'ny firenena izao amin'ny ady amin'ny kolokolo izay tena manimba sy mampahatra ny firenenay. Toko malalo dia manana afatra fohy tiana ambara aminay ianao ka dia mitenena zay ho tompo famiana izay pomponao amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Amen. Ny ten'Andriamanitra izay hitondrana vatsim-pinasy sy famparezana antsika tsirairay avy namana dia araka ny voasoratra amin'ny filazantsara ny Matio toko 9 ny andininy voalohany ka hatramin'ny 7. Hoy nivaka ny teny anaran'i Jesosy tompo, raha nidina avy teo an-tendrombohitra izy dia nisy voaka betsaka nanaraka azy ary indro nisy boka anankiray nanatona dia niakoaka teo anatrehany ka nanao hoe tompoko, raha mety ianao dia mahay manadio aho. Ary Jesosy nanindrotra ny tanany dia nanendry azy ka nanao hoe mety aho, madiova ianao. Dia nadio tamin'ny abokany niaraka tamin'izay izy. Eo amin'ny andininy 2 ny hoe tompoko, raha mety ianao dia mahay manadio aho. Anisan'ny zavatra manaitra sy mampietsi-po rehefa mamaky ity filazantsara ity ry havana. Atsapana ny alehiben'ny fitiavan'Andriamanitra izay hita ao amin'i Jesosy Kristy. Mikika sy mitady famonjena sy fanafahana izao tontolo izao noho ny loza voajanahary, ny areti-mandringana samihafa, ny herisetra sy ny vonon'olona, ny fahantrana sy raha olana maro samihafa miseho etserony. Dia samy mitodika amin'izay heveriny fa ahitana vahaolana ny tsirairay avy. Fa ity lehilahy boka iray ity kosa dia voalaza eto amin'ity filazantsara ny Matio toko 9 ity fa tany amin'i Jesosy Kristy no niatefana safidiny ary tsy nanatahotra izy fa nanatona ka niakoaka teo anatrehan'ny tompo ka nanao hoe raha mety ianao dia mahay manadio aho. Raha mety ianao dia mahay manadio aho. Jesosy Kristy nidina avy tany an-tendrombohitra avy nampianatra. Narandreo voaka marobe no indro nisy lehilahy iray kikisany ny abokany efa taonany maro, nahiratra niaritra ny fangiry-foriana sy ny fijaliana ary enatra teo amin'ny mpiarabelona. Aretina mamenatra tokoa ahoana zany abokany zany tamin'ny fotoanandrony ary tsy nisalasala izy sy nalala enatra izy nanatona an'i Jesosy Kristy niankavy azy mba anasitrana ny aretiny. Ny lalàna Jesosy moa dia manjara ny olona tratry ny abokana tsy hiara-mitoetra ao amin'ny fiarahamonina fa tsy maintsy anivelan'ny tanàna, zany hoe anivelan'ny toby izany. Rehefa no mariny mpisorona izay fa hoe boka dia tsy maintsy miala ao anatin'ny fiarahamonina. Hitantsika moa zany ny boky ny Levitikosy toko 17 ny lalàna mikasika an'izany aretiny ny abokana izany. Arety mifindra ary natao hoe olona maloto ny olona tratry ny abokany ka dia raharany lalàna tsy fanerasera ao anatin'ny fiarahamonina dia mitoetrerera ny ivelan'ny tanàna ambara-pahasitrany. Ary rehefa sitrana ihany koa nefa dia tsy maintsy mbola hamariny mpisorona hoe tena sitrana marina ve. Kely ihany nefa ny fanantenana ny asitrana reny tratry ny aretiny abokany reny satria tamin'izany fotoana izany mbola tsy ary fomba ny fitsaboana. Inona fa tao amin'ity lehilahy ty kosa ny fanantenana ny asitrana azy amin'izao aretin-dratra izao. Tanteraka izany satria raha vao nahitan'i Jesosy Kristy izy ilay any famonjeny dia tsy nisalasala ary tsy nanatahotra na dia teo azy ny lalàna izay nandrara azy fa avy hatrany izy ihany dia niakoaka teo amin'ny tompo. Ny finoana tokoa ry havana tsy manatahotra fa dia niangavy an'i Jesosy Kristy izy asitrana azy. Hita ihany tokoa ny fitiavan'Andriamanitra izay tsy mba manavakavaka ary vonina nafaka ny olona rehetra
zay mitady famonjena aminy. Valiteny tsy misy fisalasalana sady teny tsotra nefa manandanja no nambarany tompo hoe mety aho madiova ianao, mety aho madiova ianao. Velona sy mahery tokoa ry havana ny tenin'Andriamanitra, ary tao amin'i Jesosy Kristy no nipotra izany teny mpitiavana mpolotra avy amin'iray izany ka nitondra fanasitrana sy fanafahana an'ity lehilahy izay nampijalian'ny aretin'ny abokany ity. Raha ny lalàn'ny fiarahamonina Jiosy any jerena dia mandika lalàna ity lehilahy ity ka miendrika venjehana. Lehilahy afaka izy ka tsy ambanin'ny lalàna intsony fa ambanin'ny fahasoavan'ny Tompo satria afaka tamin'ny faharotorana aretina izay naharikiriko ny fiarahamonina. Ry avy manalo amin'ny Tompo, araka nambara teo dia aretina marikiriko ny abokana, kanefa mbola marikiriko mihoatra lavitra noho izany ny abokan'ny fahotana izay mamely ny olona maro ety amin'izao tontolo izao. Rakotry ny abokam-pahotana izao tontolo izao, ao ny fanimpotsampy, ao ny fijangajangana, ao ny fangalaram-badin'olona, ao ny favetavetana maro samihafa, ny fitiavam-bola izay tonga hatramin'ny fandatsahanaina mihitsy, ary ao anatin'izany koa aretina marikiriko sy mahatsiravina ny kolikoly izay tena teraka fahatrana indrindra ho firenetsika sy amin'ny isam-batan'olona izany. Maro isika olombelona, ao anatin'izany isika kristianina, no mbola ampahoriana izany abokam-pahotana izany. Ny ota dia aretina mikiky ny fiainam-panahintsika olombelona ka mitarika ny fahaverezana mandrakizay. Tena marikiriko an'Andriamanitra mihitsy ny mijery ny faharatsitsika olombelona. Boka ny fahotana, raha miresaka ny atao hoe abokana aloha dia amin'izao fotoan'ny fotoana iainantsika izao dia isaorana ny Tompo fa efa voafeny feny olombelona ny fitsaboana izany aretin'ny abokana nofo izany. Fa raha ny abokana ara-panahy kosa dia tsy misy mahasitrana izany afa-tsy Jesosy Kristy irery andry. Ny finoantsika, ny asa-pamonjena vitany teo amin'ny hazojaliana, irery andry havana no antoko izany fanasitranana izany abokam-pahotana izay mamely ny olona maro izany. Teo amin'ny hazojaliana nisy raha latsaka, ary io raha io dia raha sarobidy, fanafody tokana manadio atsika ho afaka amin'ny abokam-pahotana ka nahazoantsika ny famelan-keloka. Jesosy Kristy tsy nidina fitany an-tendrombohitra intsony no manasitrana fa Jesosy Kristy any an-danitra ka manome fanafody mahery vaika manasitrana ny abokan'ny fahotana amin'ny herin'ny fanahy masina. Ry havana, tsaroa fa tiantsika ny Tompo, ary tsy mbola miova izany fitiavana antsika izany. Mbola vonina sy manaiky amin'ny fitiavana izy anasitrana antsika, manaiky izy anadio ny fahotana, ary efa vitany teo amin'ny hazojaliana izany fanasitranana izany. Ny finoantsika azy irery ihany no atateraka izany sy ny fanapahan-kevitra raisitsika ka vonina hibebaka marina tokoa ka hanary izay toetra ratsy rehetra mamatotra atsika. Ahoana moa ny teny faneva izay raisin'ny toivakany fahamarinana ry havana, araka ny voalaza ao amin'ny tantara faharoa toko fahafito ka ny andininy faefatra amby folo. Hoy ny vakany teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo hoe, raha niriko izay nasoana amin'ny anarako na venetry tena ka hivavaka sy hitady ny tavako, ary ala amin'ny ratsy fanaony dia ny an-danitra ka mila ny elony ary ahasitrana ny tanany. Ahasitrana, tena mbola tanterahan'ny Tompo izany fanasitranana izany, na aretim-panahy zany, na ny aretin'ny nofo izany, na ny aretin'ny firenena, dia mbola vonin'Andriamanitra anasitrana izany. Fa takian'Andriamanitra ny fialana amin'ny faharatsiana, ny fialana amin'izay fahavetavetana sy abokam-pahotana rehetra. Fa vonin'Andriamanitra amonjy sy hanafaka antsika amin'izany fatorana retina izay mampahantra sy mampahory ny vahoaka izany. Mbola mitoetra ny tenin'ny Tompo manao hoe, tsy tonga iantsony marina ho fanimpanolotam-ba hibebaka sy ny teniny mamy izay nataony hoe tsy ny finaritra ny mila mpanao-pamanafody fa ny marary. Koa noho izany, akoa tsy hatahotra na mbola isalasala eo amintsika fa mbola mitsotra ny tanan'ny Tompo andray. Ary ny vavany mbola miteny hoe,
raha miverina ianao dia ho raisika indray noho izany dia mbola mety ny tompo araka ny teniny natao tamin'ny lehilahy boky dia mety aho madiovy ianao ary eny koa ny tompo mbola miteny amintsika mety aho madiova amin'ny abokam-pahotana rehetra ianao madiova amin'ny kolokolo rehetra zay namatotra anao sy nanandevanao rehetra ny taona maro madiova amin'ny abokam-pahotana ny fitsangajangana sy ny fanompoatsampy rehetra ary ny tompo dia manendry ny loharanona rehetra amin'ny tanam-pitiavany zay mitsotraka manasirana atsika koa dia mahireza ry havana matoky ny tompo ary ny fahasoavan'ny tompony ho amintsika tsirairay avy amen. Ivavaka isika Andriamanitra dia mbola misotranao zay mbola nomena zao fotoana zao ahafahanay mifampahery amin'ny alalan'ny teninao tena mbola rakotsy ny azo-pahotana tokoa zao tontolo izao indrindra ty firenenay ity raha tsy laza fotsiny noho ny aretin'ny fahotana amin'ny kolikoly zay tao mahazo vahany eto amin'ity firenena ity ankehitriny ka marikiriko anao zany Andriamanitra ary indrindra mampahatra ny firenenay Andriamanitra mifony zay ho an'ity firenena ity mangetaheta famonjena sy fanafana avy aminao zay Andriamanitra satria ianao reriany no any vahaolana tokana hitondra fanasitranana ho an'ity firenena ity sy ho an'ny olona tsirairay avy ka dia mesama mahery ao anatinay ry tompo ary zay dia tario fanahy masina mbarana fanahy mibebaka ka andray fanapahan-kevitra hiala amin'ny ratsy rehetra mba tanteraka izany fanasitranana sy fanadiovanao anay izany dia ho anao nidera sy ny ajara voninahitra asandratray zany vavaka izany raha eo amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay amen. Dia manao metraka ny vilo mahafinaritra ho antsika rehetra amin'ny alalan'i Jesosy tompo amen.